Salut daholo elaela antsika no tsy mifankahita tamin'ny Facebook hoe miresaka politika. Anao antsika resaka politika, hitanareo ny interview ankalarina Rakotomanga. Izay momba ny madame groupage. De zavatra hitako de manao langa tsara lahatra, mampimebe. Hoe izy hoe vitany hoe miasa ho an'ny orinasa de tsy alova vola izy. Aza mba mino an'izany rehefa ny olona zay miasa tsy alova vola zany de manodom-bola zany ao ambadika eo. Tsisy olona zany tout travail mérite salaire. Tsisy olona zany hoe anafina hoe tsy miasa ino moa tiky teneny hoe ande hiasa amin'ny tsy sady miasa foana zany, miasa maina zany. Tsisy olona marika an'izany hoe miasa maina zany. Na ny olona vendran'andrindrera an'ity tany ity je vous dis, tsisy olona miasa maina zany. Ny madame groupage mbola tsy fantatra hoe zany misy an'le 102 000 euros. Zay tsy mbola payen'ny zareo. Tsy paye, misy paye zany. Ny zavatra hitantsika koa de efa noteneniko anareo foana hoe le Romy de akamabean'ny le Andry Rajoelina. Akamabe le Andry Rajoelina no nandony avocat ny hono. Tsy hoe hono zany hoe hitako tany le miana hoe le Andry Rajoelina mihitsy mandony avokany de izy moa efa nidina tany Madagasikara iny atsokosoko nisy nidina tany Madagasikara. Ny zavatra hitantsika de tsy ny porter plainte ny gouvernement. Olona efa condamné tany Londres efa angatra fa tsy porter plainte ny gouvernement dikan'izany de raitsy kombakomba le ratsotso. Zay ny dikan'izay. De na koa moa ny resaka antsika koa za tsy de nijery politika mihitsy nandritra ny 2 semaines ty fa mbola nikarakara ny zanako be. Kokoa Tina Andry, satria za mbola nanokatra ny fivarotana amin'ny entreprise ko ary de zay mahatonga na tsy hitanareo, tsy hitanareo. Kokoa vola, kokoa Noah Nambentsoa de coucou Tina, cœur sur toi mon amour. Salut Aïcha Cindy. Donc zay no resaka keliko tiako apita aminareo hoe reo rehefa eo ambonin'ny pouvoir de mangalatra ny arenantsika malagasy. Reo tsy mba hoe nisy anankiray tamin'ireo hoe tena hoe hiady ho an'i Madagasikara. Fa mameno ny posiny ny gouvernement le Andry Rajoelina zany tena flagrant be loatra. Tena hoe tsisy fanajana olombelona mihitsy tsisy fanajana ny malagasy ny malagasy. Coucou Ramixiane, coucou Sambelo Samaritana, coucou cœur sur toi. Coucou Christian Dior Randriatiana. Donc am'izay mahatory andeha atory mihitsy nefa za fotsiny te resaka momba an'izay. De ny zavatra hitantsika koa de ny ekipan'ny le Rajoelina sy tsika malagasy tsika merina. Zaloha tsy merina de za tsy antaigana ny tenako anatin'le merina fa ny foko rehetrarehetra efa manomboka leo be de efa mihetsika daholo efa ela ny zareo mihetsika. Ny potehan'ny C11 ny élan d'indépendance sy ny élan d'émancipation ani tsika malagasy. Ny le Andry manana but de micentraliser amin'ny pouvoir sy nefa ny tadiaviny hatramin'ny voalohany de mametraka merina hitondra ny any amin'ny toerana fokontany rehetrarehetra na mametraka amin'ny piony fa raha hitanareo tsara de efa manao politika hoe
grand remplacement hoe merina apetraka za mieritreritra hoe merina rehetrarehetra koa no tafiakatra ao fa ny ova tsy nareo ambany tanàna mihitsiny raha ohatra nareo mieritreritra ny tenanareo hoe ao anatin'ny équation ny ao anatin'ny équation anareo fotsiny dia atao sera canon tanareo nareo maty voalohany indrindra efa zay nefa ny teneniko aty jereo tsara le olona le mamono tena amin'izao PDB ny famonoana jeunesse ao Madagasikara satria tsy manana avenir dia zanakan'le ambany tanàna le namaritra foana ny akabeazany tanareo le namaritra tanindrazana tanareo le nanao t-shirt orange nanao nakajirona koa amarotana jirona koa namarotana ny avenir amin'ny zanany na dia olona tsy misaina na dia olona hoe tsy mianatra sy ny tariny fa ny olona tsy misaina na ny olona dala raha mahay miaro ny zanany fa tenisany efa tena hoe lamoka ampory dia hoe tena mampalahelo be sy ny tariny mampalahelo be pory amin'iny tenisa no mitady an'io situation mampalahelo atenisany io fantatra tenisany tsara mihitsy hoe aiza no ahitana vola ao amin'ireo fatikaranareo reo tsy tompo tanàna reo fa reo vazaha pory reo ny fandiovan'izareo vola manadio vola zany manao blanchiment d'argent ny manao fotsifotsy vola sa manadio vola tsy haiko tsara ny expression mais c'est blanchiment d'argent hitanareo tsara ao an-tsena kely eo vola angalarina pory vola tsy tokony ina moa tiako tenena vola tsy tokony hiditra any am-paosiny akorina no alain'izareo hanaovana le devise malagasy ou devise vazaha afaka hanondrana an'le harena amin'ny vazaha miverina aty andafy dia tsika mbola tsy miantsika ihany ny ao koa ny lutantsika malagasy zany tena hoe ny ezakatsika ny lutantsika malagasy dia voabloquer ny fokomerina foana nareo merina za mantsy no resaka tamin'ny olona tamin'ny maly izay teo izy hoe nareo merina ne no tsy miantsika fa raha izay lakoty dia efa miantsika izay tsy manaiky sotasotana tay izany izay ao vangain-drano efa tsy manaiky sony koa côtesse taloha dia izay tsy mangalatra ny tanety fa ny amaniny izay mikitikity ny ananay eo dia izay tsy manaiky fa le reto mpitondra reto misy ny tena tay amina many le setisy le misy anankidimy sanan-kenina andrako nefa voavidim-bola za misura mihitsy ny fanankiray fotsiny sisa nijanona teo hoe nitazona ny honneur ny encore misy conflit d'intérêt koa ny anazy tena mampalahelo be fa tena tsy afahanay anay jeunesse hoe hiady tena hiady tsatsay hitanareo za koa tena za zany je suis en train de lutter pour Madagascar miady ho Madagascar fa ny zavatra hitako dia misy zavatra mahasoso-pory be tena hoe mahasoso-pory be anahy hitanareo le lehilahy antitra be pory efa un-pied dans la tombe pory tokony hoe zany hoe efa tongotra anankiray any pasana pory tokony hoe hi-insuffler zavatra ho an'ny jeunesse dia tena mbola hypocrite n'olona pory ihany hitanareo le mbola minona an'le vazaha nefa fatapory ny kidin-dreny hoe vazaha ny mampiana ny amaniny amin'ny Madagasikara dia mody miteny mody hoe ny anina ny corrompus tsy ny corrompus ny any lelenina bavy laza vaopory any génération rehetrarehetra hoe ny mampiana ny amanina antsika malagasy dia ireo vazaha pory reo ireo fatikarana pory reo lasa olona de vazaha politique de grand remplacement zay mahatonga antsika maniny amano ny pory dia ny mifokomerina pory je suis désolé fa zavatra marina pory zany manaiky tsara sy manaiky ny fanaovan'jareo amany amanina satria efa nanana ina moa tiako tenena efa nanana favoritisme tamin'ny vazaha à partir ny Gallieni
anasa diviser pour mieux régner tena mbola misappliquer ao Madagasikara. Rehefa miantso ny foko rehetrarehetra Madagasikara hoe andao hiady, de iza manaborotsaka pataloha voalohany pour indrindra ny foko merina. Zavatra marina zany, zavatra véridique zany, c'est ce qu'on a constaté. Reo no mibloqué pour ny ady rehetrarehetra. Zay mahatonga anazy tsy mety tonga ao Antananarivo mihitsy ny adinay aty amin'ny Lakaoty. Tonga de ray efa any am-pasana nareo tena marina ke zany fa za tena ozisiko hoe za zany tena miantso mihitsy hoe manina raha tsika foko rehetrarehetra miaraka fa tay amina many be fa hitanareo le manana le maso le favoritisme le amin'ny fanjakana le foko merina miaraka amin'le Andry Rajoelina de mampina any amany ny Lakaoty rehetrarehetra, de zay mahatonga ny adintsika tsy tafavoaka. De plus tsika mampime anahy koa de misy ao amin'ny anany Lakaoty koa zany misy de mbola manaiky miondrikondrika pour amin'io ova mampina any aman'ny malagasy io. Tena ozy izy ke za tena mijery ale izy de ozy izy ke tay amina many satria efa manaborotsaka pataloha pour daholo le lehilahy rehetrarehetra ho lelena vody. Za ko tsy miteny hoe vehivavy satria zay vehivavy efa mihetsika, zay vehivavy efa samy mitsangana, zay vehivavy foana no masaky fa tsy reo lehilahy pour rehetrarehetra reo mandohalika pour de raha ampidirana tabory de manaiky pour daholy. Fa Cynthia everiko fa merina. Non, je suis pas merina. Je suis désolée, je suis pas merina kia. Mampina ny amany, mampina ny tsara. Non mais je te jure. Non, je suis pas merina, je suis misy mamerina ana ihany ngamba ty za de ny bebeako descendant any Andriamasitena amin'ny razambenay eto, tu vois. Zay taranaka Andriamasitena zay dadan'ny razambenay namorona ny tanàna ny Antsirabe niaraka tamin'ny ralahany anankiroa, tu vois. De hoe Antsirabe voalohany de Antsirabe faharoa fa vakina karatra Boarabofy zany de Rabaina baka Manakara Favanganavanga Côte Est fa any Mananjary. De nous, c'est pour ça que nous la ça que les bétaux au pire de c'est moi donc on a ça quoi ça tsy miteny ohatry ny merina fa peut-être les nom alohany andana koa ty andafy no nazo nangalako ny action merina fa ny action ko raha mbola action vaopira, voilà. Fa le androko no vaopira mianatra be pour hoe reny ve ny vaopira ny olona vaopira zany olona mba indépendantiste daholo hoe tamin'ny 1972 zao ny étudiant taopira no napiatsika ny changement radical contre la France tamin'izany fotoana zany fa zao tsika to maniny, tu vois. Andriamasitena tsy iainkinina, Andriamasitena antsika. Donc ianao za tsy merina fa za vakina karatra. Tanareo mbola aty ambany aty atsimotsimo aty zay. De ohatra aty atsimo be sud-est. Raha lany Andriampoinimerina mbola hoe ve Jardin de la Mer de Mananjary zay. Voilà, baka Mananjary. Zay baka Mananjary. Iabako baka Mananjary. En fait, mon ma grand-mère métisse de ta papa. Il y a pas peur que métisse de métisse à Mananjary. De ni namo yendry beako et métisse à Mananjary, tu vois. Donc voilà. Mais ça, il y a aussi même rouk. Tena ouais, j'essaie mais j'y arrive pas, tu vois. Donc mais lalako daholo raha zakanareo rehetrarehetra rehefa miresareo amin'ny zakanareo ny abako tsy mahay miteny merina,
tsy mahay mizaka merina. Antitra ny rena akory raha la ialahy arindry akory rô. Za zany hoe ihany fa tsara be décoloration vondry. Merci Kia, merci ndry. Tandis normalement il faut que je m'achète un bonnet en satin, mais je mets ce bonnet là. En fait il faut que ce soit en satin. C'est ma coiffeuse, c'est Aimé qui m'a conseillé de mettre ça et tout parce que parce que moi j'étais partie à la mer et tout, et les ranomasina. Et la piscine aussi à ce qui paraît, donc il faut faire attention ohatra zany hoe mandoko volo de asa de mampiditra amin'ny lohantsika ny anaty piscine koa. Akory marô, akory mokondohandry tena mokondohana lakôty iabako baka Manakara rô. Manakara fa en fait ny Razambenay avy any Mananjary. Bonne nuit ndry, zay fa lany meka lafo be le mandeha aty. Bisous be ndry de bonne nuit. Fallait quand même que j'en parle et tout. Fa zay zany manimba ny combat anay be zany tennis zany satria tennis zany tsy mety miaraka aminay. Tsy mety manohana ny foko rehetrarehetra de tadidio tsara. Fa zay hiakatra ary zay hiady. Fa rehefa tsy misy tennis zany de tadidio zay va on va vous oublier aussi. Merci d'avoir mis Breaking Talk sur Spotify. Oh, je t'en prie, Thiouri. Ouais, tu sais que je l'ai mis. Ça fait longtemps que je l'ai mis, mais comme j'étais shadowban et tout, du coup, problème, c'est que je pouvais pas faire la publicité. Cette chanson-là, elle est vraiment très bien. Elle est vraiment géniale. Mais shadowban en Facebook, il y a des coupés en publication de publicité en c'est pour ça que je demande aux copains et copines de partager si vous aimez les vidéos, mais si vous aimez si vous aimez PDB de toutes les façons. Donc tout de suite la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine, yeah. Ça fait une semaine, non là dans 2 semaines, donc la semaine d'après de la semaine prochaine. Je ferai des trucs et tout avec des lots et tout le tralala. Il n'y a pas de souci aussi. Faire un Yann Manazara, qui il faut que j'apprenne. Tu sais, moi, j'ai même pas été. J'ai jamais été à Mananzar. Je suis à Manakara, Farafangan et tout. Fanganjan, mais j'ai jamais été à Mananzar. Alors que Anno Fiafico. À Kori, attends, je vais réapprendre. Hein. Je regarde. Alors, Anitra. Tu peux me renvoyer, s'il te plaît, les vers à Panemananzari. Donc, j'ai jamais été parce qu'en fait, je connais pas forcément très bien ma famille paternelle. Ça va les bêta au pire, ni famille maternelle, en famille paternelle, quoi, c'est là, quoi. C'est vraiment les frères et sœurs de mon père, tout simplement. Mais après, élargi, je connais quelques cousins et tout. Mais c'est tout, en fait. Tsoukovi, ça n'y est, Tsoukovi, mais ça. Betafom, afan, mais ça va n'y avoir. Afany avy ny iray ihany fasanay ihany avy any aminay avy any mihitsy zany le zay avy any mibofinay le hira ino nakino zany le Breakitol anao anaty Spotify raha nareo ny iaino de zay problème le hirako iny le hira malay be le hira enjana be le hira zao tsy ataoko amin'ny teny gasy ngambany fa ovako tanareo ovako mihitsy ny thème le hira fa zavatra fa ataoko zavatra mafonjafonja ny nanaovako anazy. Donc tsy mitovy amin'le dikany amin'ny anina fa efa je sais pas si efa meko ny efa nazavako tamin'ilay taniny hoe satria misy olona tsy miteny anglais de nazavako tamin'ilay ve ina ny dikan'le hira Breakitol de base.
Oui, des briquettes en anglais, mais par contre, j'ai changé vraiment le thème en malagasy raha ohatra za koa raha ana fa efa manomboka soratako koa efa manomboka eritreretiko soratako tsy manoratra mais moi en fait je pense tout dans ma tête et tout de efa manomboka réorganiser anazy atao anatin'ny lohako ato de rehefa de ho hitantsika hoe mety ve sa tsy mais je serai pas dans le même thème, ce sera plus un peu plus engagé. Ça mbola tsy nanoratra mihitsy hoe ho amin'ny Madagasikara zany hoe mihira zany de hoe manoratra ho Madagasikara na hira fa jusque hoe tsy atao tsy fotoana firana tsony fa fotoana fiadivana fa angamba ny urery no hira averiko koa sera tana ho amin'ny Madagascar mais ce sera pas dans le même temps. En fait un thème embriqué c'est le thème de la dépression mais là j'ai rehefa ataoko amin'ny malagasy de ce sera thème plutôt zavatra engagé, chanson engagée. Akory lahaly. Akory lahaly. Merci Ndry. De valindry ouais. Sarabero. Ma grand-mère elle parlait comme ça, mais tu sais, tu te souviens de ma grand-mère qui parlait et tout, on comprenait pas ce qu'elle disait. Hein? Elle parle beaucoup en plus. À un moment, elle a vu qu'elle m'a perdu. Tiens, je crois que ça va te changer parce qu'en fait, elle parle très vite et elle parle, tu sais, elle parle la langue de la Pala. Et en fait, heureusement qu'il y a ma tante Nick qui traduisait parce que des fois j'étais perdue. Elle avait ouais, t'es perdue? Je dis oui, je suis perdue, je comprenais pas. Des fois, je dis mais tu sais, j'essaie de comprendre, mais je comprends pas et tout. Merci. Akur lahali, akur lahali, sarabe. Ok. Tena kivy ao aky amin'ny fiananadako de mbola tsy mihetsika mihitsy lasa zao aky non en fait mon problème ny leader ny merina zany tsisy de ny leader merina koa mampimebe satria tsy mihetsika de kanosa be satria vao vitom-bola tanareo le fitiavakely zay ny leader merina tsy mieritreritra ny avenir à long terme sy ny ho avin'ny vahoaka zany. Ny contrairement hoe ny ao amin'ny tanareo fa tena vola ohatra ny ao amin'ny sud ohatra zao ny amin'ny any atsimo tena hoe milantsina amin'ny fasika mainty io. Fasika mainty mety mampiditra amina miliarana Madagasikara. Hoe Madagasikara zany tsy Madagasikara fa société vazaha. Fa tsy miditra ao amin'ny paosin'ny malagasy mihitsy le vola. Nefa momba ny olona mipetraka eo akaikin'io fasika mainty io potika daholo feno aretina vo concert vo ny en fait fahafatesana mendrareo anazy matoa io misy hoe inanareo ny mosary ao amin'ny sud io calculé be io ary efa tianjareo calculé io efa tianjareo efa ny ONG mihitsy organisation non gouvernementale hitanareo mody le association pour retraretra reny le hoe mody manavitra olona hoe ONG vazaha io mihitsy ny tena mamono an'ny vahoaka malagasy ao amin'ny sud ao de ny sud efa leo ny sud zany efa miantso an'le solidarité amin'ny malagasy atsika fa tsy ny merina zany tsy mihetsika bory satria vao vidim-bola daholo ny leader politique any. C'est un problème reolisany c'est un problème au Madagascar. De ny sipakely tsy voavidim-bola tonga de menacé zareo de mort. De sipakely mety isy vazakely manjakely. De za zao taloha izy hitako foana tamin'ny réseau social hoe tambazotra hoe Facebook fa zao izy tsy hitako tsony mihitsy. Satria na sain'le organisation non gouvernementale anangina vavany misy ny menace de mort angambany matoa izy tsy hita tsony. De tanareo zay mahatonga ny ukere ao amin'ny sud io tezinareo mbola neta hoe tany hoe misy volamena ao ambany ao misy safira ao ambany ao de misy fasika mainty eto ambony eto de mahantra kely raha tsy ny tany afrikana rehetrarehetra
dia ny tany amin'ny malagasy koa anisany satria tiany zareo potehana ary efa mitena anareo zaho hoe Madagasikara androso fa tsy miaraka amin'ny malagasy ary tsy olona rehetrarehetra le andry dia miasa ho amin'ny mpanan-karena fa tsy miasa ho amin'ny mahanitra mody mena antipasana vary mannemaniny sy t-shirt mannemaniny ilao mampamaimbo melika reny sy jirona kopory le olona dia hoe zay ny angalana ny fon'le vahoaka zay ny angalana ny fon'le vahoaka zay ny angalana ny anina le vahoaka koa kindina alika pory vendrapory za moi je suis désolé fa tsy samy manakamby ihany fa zay lohany dia zay nampianarin'ny ray aman-dreny hoe manakambo zany fa zay tsy miondrika pory zany fantatra anay mihitsy hoe mbola on a droit plus mbola zavatra ngeda be tokony homenanay nefa zavatra mannemaniny pory t-shirt nylon jirona kopory zay fotsiny mena amin'ny arena be amina 100 milliards d'euros fantatra nareo ve hoe 100 milliards d'euros makaty andafy isa-taona fantatry nareo ve zany dia mody 10 milliards d'euros fantatry nareo ve ny tety malagasy tsy mahatakana an'izany 100 milliards d'euros zany angamba 2 milliards fa maninona ny tsy vitantsika mandoa anazy nefa tsy mahatakatra an'izany 100 milliards d'euros zany 100 milliards d'euros pory no angalany rova zareo pory ao amin'ny tantsika isa-taona za tsy miteny mihitsy hoe isaky ny 10 taona isa-taona pory le andry manao akory miaraka amin'le alina isa miteny hoe manao akory écologique pory n'inona hitrandraka ny trillion de gaz eo amin'ny îles éparses fantatry nareo hoe la Réunion fait partie des îles éparses fantatry nareo hoe zany fa tsika malagasy raha mbola tsy nitaky hoe meo anay koa ny la Réunion atsika koa ny la Réunion de base matory réunion reo be dia be ny sasany rasista be pory tsy mahataty atsika malagasy satria tsika ny rasambe atsika no tonga tao voalohany indrindra nanjaka tao feno anarana tany réunionnais tany amin'ny teny gasy ça fait partie des îles éparses maninona tsy omena amin'ny malagasy nefa atsika malagasy raha tsy ny-exige hoe akany la Réunion tsy ny-exige tsika hoe mena an'ilay Réunion fa les îles éparses le nataony îles éparses le anany io no alainy misy fasana ao dia mifenofeno olona vonoiny pory tao nangalana an'io tany io mbola misy fasana na malagasy eo amin'io tany îles éparses io fa ito tena falifaly mihitsiny io no nolalovana ny lohatenisany rehetrarehetra tenisany vendrapory rehetrarehetra hoe makany îles éparses zay mitaky ny îles éparses zay mitaky ny îles éparses tsy îles éparses pory mihitsiny mody zay fotsiny hoe ditavana nationalisme tenisany dia mody hoe malagasy taditinareo resaka communication maimbe be sy mitsifotra be pory en plus no nazahoana pory tenisany za tena mihitsiny hoe leliky dia malagasy fa tsy malagasy nefa rehefa tena antaniana pory hoe hiady ho an-tandrasana tsy hita pory daholo hoe malagasy fa tsy malagasy pory mbola tsy hitako pory nitsangana tery amin'ny ambassade tery nefa arme de destruction massive ny orienté-le andry contre ny lohan'ny fianakavia pory tenisany tsirairay avy ao Madagasikara teza tenisany za tsy nahita mihitsy hoe olona nitsangana pory tary ary raha miala amin'ilay fitondrana ve i Rajojo dia sasinja na tsy miala na tsy miala dia vitako pory midina any aza mieritreritra nareo tsy vitako zany moi je me connais vitako midina any na miala eo izy na tsy miala eo na mbola eo amin'ny pouvoir io izy vitako midina any misy olona zany atao mahavita dia misy olona ny atao tsy mahavita moi je dis raha ohatra zako ny hoe arrêteny pour iry amin'ny aéroport iry na hoe any c'est assez risque et péril raha ohatra zako hoe matiny dia c'est assez risque et péril satria efa olona be dia be nefa leo imaginez fotsiny hoe ils ont tué nanana ils vont zako maty ça va pas se faire étouffer dans l'œuf facilement les choses si mais
Tsy hoe anina, je serais peut-être l'exemple de la personne zako maty iny hoe direct iny na maty nataony tsikelikely iny, peu importe hoe ahoana ny fahafatesako amin'izay fotoana izay zay no tonga ny vahoaka malagasy amin'ny révolte. Donc misy karazana leader zany eto amin'ity tany ity de misy leader avendrabepoa ohatran'le Andry izy pour mihitsiny tamin'izy nanao an'le ana 2009 iny équipe pour mihitsiny tsy maintsy mandatatra olona pour ao anatin'le vidéo zany ao anatin'le resaka le reportage ny zareo zany izy pour ny nanao azy. De misy leader pour ohatrana hoe za rehefa hidina pour ihany misy tsy maintsy hoe misy fotoana misy zavatra rehetrarehetra hoe za no mitsangana ary voalohany indrindra ary fa za tsy hitsangana ary aoriana ary. Zay ny différence azonareo tiako tenena, zay ny différence. De za koa tena ny andro hoe misy lehilahy hoe manana tapory ohatrana hoe mahavita mitsangana ohatr'izay de mahavita mandeha milutter ery aloha ery, dommage be fa tsy hisy pory. De tsy maintsy nataoko le asa, tsy maintsy nataoko hoe za mitsangana de tsy maintsy mitsangana za. De za miandra an'ireo lehilahy ireo hoe hitsangana oviana sy ady oviana vao ampiakatra an'le slip pory fa trop tard rehefa avy eo tonga de maratra pory daholo ny vodi-tenisany il y a des choses comme ça ouais zany nitsatsake non, moi personnellement tsy samy manana ny anana zany fa za raha ohatra hoe fahafatesana zany tanareo hoe tsy atahorako de hoe kela sinday mbe tendraty de ho any amin'ny anina hoary amin'ny any amin'ny devoly iny jereko tsara mihitsy zay samapitraporanao hoe aiza ka tena misy ny any de anontaniko tsara mihitsy le Andriamanitra hoe fa maninona natao manemano ny bory le olona manao bory anareo miondrikondriky nefa ny zareo miondrika isan'andro bory eo tout ça. Mais oui, il faut demander des comptes. Tu vas pas rester en soumission totale à chaque fois. De hitantsika hoe zay hoe le izy zay hoe le izy fa za koa manana fanontaniana be dia be amin'izay fotoana zay hoe amizaka hoe fahafatesana zany. Du coup non, za tsy matahotra na eo izy na tsy eo izy za tsy matahotra. C'est la vie, ainsi est la vie. Azonareo hoe torturé ny hoe tiany fianakaviana hoe zao hoe de enao hoe tsy matahotra sy ny tahany. C'est le miteny hoe voilà, chacun son truc, chacun ses choix, chacun ses trucs, mais mila manana conviction tsika malagasy. Fa raha tsika no mbola manaiky hoe mifatahorana foana na mietsika ianao na tsy miteny ianao de maty pory ao Madagasikara. Zay de efa tadidio zay. Na miteny ianao na tsy miteny ianao de efa fahafatesana no mianja anao. Raha ianao tsy manam-bola, raha ianao tsy manan-karena, raha ianao tsy ao anatin'ny cercle ny rajotsoa, raha ianao tsy ao anatin'ny gouvernement manemanina io raha ianao raha député ka tsy na ianao raha député raha mbola vitan-jareo mampiditra anao any amponjapory. Donc à vous de voir. Anjaranareo misafidy hoe inona tena tianareo hanina fa raha za manokana aloha de za efa manana ny choix-ko. Misy amin'ny hoe Cynthia izy amin'ny fiainanao mandeha de ianao zako on m'a dit que j'étais une bourgeoise. Mais za koa tsy mijaly zany amin'ny fiainana. Ny fiainako mandeha tsara. Fa maninona ianao mitady problème amin'izany. Ianao nefa afaka mandeha makany Madagasikara manao zavatra sy ny tariny fa maninona ianao no mitsangana contre les rajos fa maninona raha avelanao any io. Ça c'est des menaces de mort. Vous voyez en mode bibilava. Azonareo en mode bibilava zany. De za mamaly anazy fotsiny hoe matoa za mitsangana de ho an'ny vahoakako de matoa za mitsangana de tsy matahotra. C'est tout.
fa anjaratsika no mijery sy misafidy ny zavatra rehetrarehetra fa raha tsika no tsy metsika dia manne manitsika raha mbola le andro koa za efa ny antso an'izy iny aho hoe mba ho vao le politika alohan'ny za sosopory sy tetra sy leo be amin'le fomba fitondrany any Madagasikara efa mba niteny anazy ianao j'ai quand même été dans les conseils pour lui dire que il se fourvoie en faisant tout ça contre son pays. Hoe mba miverena amin'ny vahoaka malagasy fa raha narena be an'io aty a Suisse na dia manana an'io nationalité vaza io anana an'io nationalité vaza io kosa ny ampinanemany azy fa mbola tsy fantany. Mais moi je le dis juste hoe efa ny vahoakanao jerena nefa izy tsy navita nijery ny vahoakany. Izy mampinanemany vahoakany arme de destruction massive no nataony rehefa ao anatin'ny zany hoe fisaonana zany ny vahoaka dia izy mitsinjaka ohatra ny mpamosavy et ça j'oublierai jamais. Tsy misy zavatra zany tsy azo ataonao amin'ny vahoakanao. Mamofady tanareo le olona maty dia ianao mitsinjaka dia hoe on se congratule fa nandeha tsara amin'ny fety nefa olona maty poriny teo amin'ny olona maty poriny teo amin'ny Stade Barea teo olona maty no teo amin'ny Stade Barea satria zazakely ny akabeazany dia mbola vita le pro an'le rajoelina pory ihany mbola manambany an'le olona maty teo amin'ny fidiran'iny Stade Barea iny. Ny anahy zany raha milatsaka foana zany no tena mahafinaritra anazy satria mpamosavy anahy no faly hoe mahita olona maty pory zany mpamosavy pory zany hoe mitsinjatsinjaka pory. En tout cas voilà, à vous de voir vraiment à vous de voir, mais moi en tout cas ça hitsangana ho rehefa vita Jeux olympiques dia hitantsika tsoana hoe Anna qu'on se ça va bien se calmer, les gens rentreront chez eux et vous allez voir que ça hanao manifestation na za rery-pory fotsiny ary eo amin'io ambassade io dia mitsangana eo mila mitsangana misy olona mitsangana sy miady dia hoe tsenina zao hoe ianao miteny fotsiny nga izy resaka fitenenana fotsiny raha za miteny fotsiny fa maninona zarery no mamosady teny fa sasany to tsisy hita daholo hoe anina fa tao nanjavina poky ohatry ny ninja daholo na sa ninja tsy ninja sa le tainy miterena lasasy pory reny magie pory. Donc voilà, c'est trop mignon mon petit chapeau, trop mimi. Donc andeha atory ireo olona isany bonne nuit daholo nareo tsirairay avy tavandriamanitra daholo nareo tsirairay avy tain'Andriamanitra tain'razana tain'zanaka tain'ny fanahy ela tain'ny fanandrano ny tany ny rivotra ary ny afo tain'ny fanany cette planète que ça s'aligne bien taovy mahentsy tsara io fa fatareo ina chakra nareo tsirairay avy avatara ahafahanareo mireguler an'iny zavatra iny azahoanareo zavatra ngeza be. Iza tamin'ireo mpitondra commence 1960 à 2024 no hitanao fa nampiadana malagasy. Sarotrarotra le fanontaniana, c'est vraiment c'est pas mbola tsisy loha ny nampiadana amin'ny malagasy. Tsy rana na c'est un préfet Vasa menana sotsiny ana fa izy préfet Vasa ny fitondrany Tsiranana. Fitondrany Ratsiraka c'est plutôt niezaka be izy hiala, mais il a mal fait son truc parce que il y a sa jeunesse. Hitanareo le jeunesse diso tanora loatra le riny nakatra tambony pouvoir, c'était louable ce qu'il voulait faire et tout fa mila tanareo mila une certaine maturité mitondra zay.
nefa rehefa tena nazo an'le maturité izy a tena maty ihany tanindrazana nanaiky ny condition ny vazaha rehetrarehetra satria nahita an'le pouvoir grisé par le pouvoir rehefa nasoron'le Ravalo non le Safi Albert ny problemany a na nanaiky mpamilay izy a fa ny Ravony a de tay amina mahany bepory. Donc i Ravalo manana indray any problème maniny a de sectaire sady namony olona be de be izy a tao Fianarantsoa tao par contre lui il a su émerger une classe moyenne. Il a su émerger une classe moyenne, il a su faire un semblant de marché local. Fa ny alian'ny Ravalo manana manina satria États-Unis olona de jerenareo tsara fa nanimba ny système scolaire malagasy a de rezay mahatonga ny hitanareo le malagasy nefa za miteny gasy iny ohatrany reny reny américaine reny tonga tao amin'ny tantsika reny mivaky ny Ravalo manana reny a vaky ny anina vaky na anisany hoe nanimba ny université malagasy. De tamin'ny Ravalo manana no tena hoe nandehibe le secte feno secte be de be voilà satria nampidirina loatra ny Amerikana tay be raha secte ao amin'ny taniny ao de fe zavatra lalana andehanany rehetrarehetra de fahafatesana por daholo. Donc i Ravalo manana problème koa tsy mahay miasa tsy mahay miconjuguer miaraka amin'ny foko tsy mahay zay ny zavatra hainy Ratsiraka zay miconjuguer miaraka amin'ny foko rehetrarehetra tsy hainy Ravalo fa hainy Ratsiraka. Rajonary Mampianina nanao ihany izy sy un bon pion vazaha koa le Rajonary Mampianina fa tsy ihanina fa vazaha. Bon gestionnaire mais aucun pas de charisme d'huître, tsy maintsy safidy partenaire de vie koa de manina manana askety. Après tsisy nanome fiadanana reo depuis 1960 amin'ny Malagasy tsy nisy raha hoe tena jerena hoe isan'ny sortir du lot c'est fiadanana temporaire nen'le Ravalo fa tsy nahitanareo tsy mahay mizara tanareo ny olona rehetrarehetra miteny hoe corruption sy ny tariny corruption aty andafy feno corrompu corruption daholo ny aty andafy fa affaire McKinsey affaire de hitantsika tsara reo affaire Johnson sy ny Pfizer Johnson natoa hitantsika daholo zany fa feno ny corruption fa ny élu local kosa ny élu local rehefa ohatra zao hoe corrompu be no mbola mahavita manome ary manome any vahoaka eritreretinareo fotsiny hoe meko exemple nareo le Valopere Balkany no mitondra azy fa io vily io tsy vilana olona mahantra io vila olona mpanan-karena be. Raha ohatra ianareo olona mipetraka amin'le Valopere de micautionner an'ny Balkany ary mireva amin'ny Balkany ary raha izy mbola irotsaka amin'ny mahantitra be anazina de mbola be de be no misafidy ho azy fa maninona satria ny politique de la ville milay satria ny logement amin'le Valopere milay ny olona rehetrarehetra vahoakan'ny le Valopere miaina tsara ny économie mihodina tsara. Pareil c'est Kality mbola tsy fantatritsika hoe inona fa fantatritsika tsara mihitsy hoe la défense io c'est plutôt de ça quoi. Moi j'ai grandi à Roya 92 Roya anisan'ny hoe villa hoe manan-karena ça fait déjà des grands dispositifs hoe ho an'ny olona hoe tsy manam-bonana ho an'ny vahoakany ho an'ny administrateur fa par contre ny ao amin'ny plutôt mbola amin'ilay kokoa dynastie politique c'est Kality de père en fils de père en fille synareo jerenareo tsara fa miroborobo be le ville de
meko exemple anankiray nareo ny piscine municipal any Levallois-Perret raha ohatra ianao mipetraka ao aminazy ao raha ohatra ianao ana c'est gratuit any olona plutôt ny miditra ao piscine. Tamin'izany tsy haiko na efa niova na ana fa tamin'izany ianao mahazo baka manana mention fotsiny hoe assez bien de afaka mipasser permis gratuitement. Izy mipaye ny la ville no mipaye un permis an'le zaza. Permis aty tsy hoe permis tsy hoe anna fa c'est entre 1500 € et 2000 € permis aty andafy raha te azo permis tsy any ohatrany any Madagasikara hoe mora be fa lafo be. Ny politique de logement politika si politika sa zareo manao fa jereo le Andry Rajoelina pory koveta nomena de jerina koa tsisy suivi mody menamena pory atsipitsipy ohatr'izao fa raha izy ny tena olona hoe ka zahako hoe samy maka ihany satria tanina corrompu fa za kosa de ny anako ny ampiroborobo-ny vilako ny jereko voalohany indrindra ampiroborobo-ny taniko ny jereko voalohany indrindra. Zay tsy nataon'le Andry fa zay nataon'le Ravalo. Fa le Ravalo vendrana be pory satria le mamerina presque le fitiavana kely tia kely tanareo zany zavatra hitako amin'ny tsy merina rery fa mivaky nakaratra koa manao pory an'izay le fitiavana kely zay amin'le fianakaviana mihitsy fitiavana kely pory de rehefa avy eo de mitsitsina maka ina moa tsika teneny maka ny arenan'ny olona de manapotipotika ny olona de alainy tiko pory daholo zao tanin'ny olona rehetrarehetra pory zao. Zay no nampiana Lemany any Ravalo. Donc voilà de mila ina zany mila olona tsy hory avamanana mitondra Madagasikara na ny olona tsy hory avamanana de raha Zafy Albert problème Zafy Albert zay hoe tsy nahay politika satria izy c'était plutôt quelqu'un qui était plutôt médecin mais pas politicien. Nefa izy il était très bien entouré satria panafricaniste daholo ny tao ambadika tao afa-tsy ny simpinoana ny vazaha hatramin'izay le mety izy vazaha iny lol azonareo. Donc voilà, donc au final de 1960 à 2024 Madagascar tsisy président anankiray nampiadana amin'ny malagasy. Voilà, ça c'est la conclusion. Raha ianao no te hampiadana malagasy et toutes les classes jerenao daholo, toutes les classes sociales jerenao daholo dia ampiakaranao daholo ny fiainan'ireo classes sociales ireo. 100 milliards d'euros zany raha miverina miditra ao anatin'ny kesin'ny État malagasy. De sûr ça fa angambany mihodina misy mihitsy ny économie antsika de misy émergence de marché local, de émergence de classe moyenne, de émergence de richesse. C'est voilà, c'est tout. Donc je pense que peut-être que j'ai mal répondu à ta question, peut-être que tu t'attendais pas à cette réponse-là, mais voilà mon point de vue. Politique, historique et voilà, et économique. Donc tain'Andriamanitra tena mikasana taizanahary tahiny fanahy elo tahiny fananareo ihany nareo tsika manjaka amin'ny tanitsika fa tsy hoe tany iza na iza fa tanitsika malagasy Madagasikara tsy any sinoa tsy any vazaha tsy any karana fa any malagasy. Je sais pas averina amintsika impirimpiry ho any foko malagasy rehetra de anjarantsika foko malagasy rehetra no miady ho any tanitsika. Il faut que vraiment que je répète ça 50 millions de fois. Leader politika ny ao amin'ny centre de Madagascar rehefa tsy mahay miaina, rehefa tsy mahay mitsangana de tadidio zay fa ho adinonay nareo. Zay fa au TEP.